manontolo mihitsy ny mandreny tsiron'le teny satria io teny io efficace io teny io. Amen. Deo tsika hivavaka tompo mba tsy hijanona fotsiny eo amin'le miaino de miaino fotsiny de miaino de lasa tia miaino fotsiny fa tena hoe apiatra. Tena ho voasurmonter zany le fahazarana miaino fa tonga de hiaplike antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Asa anaty mivavaka ary. Raha amin'aran'i Jesosy petraka eo am-pelantananao ny farisimpony tsirairay avy rehefa avy mandre teny mba ho tahaka ny Daniel avy hatrany de nampifanatrika ny tavany aminao satria isaky ny miteny ianao tompo ao de miandry anay eo amin'ny alitara mivavaka ary indraindray tsy fahafantaranay izany mahatonga anay tsy mahita ny fahatanteran'le teny satria mionona sy faly fotsiny fanandre fa tsy manaiky anetry tena ho tarihan'ny fanahy mba anatanteraka an'le teny. Teoria nomenao fa indrindra pratika ihany koa no hitarihanao anay. Zay rehetra tonga eto aza vela hisalasala fa mihoatra noho ny tsirony mandray ny tsirony manatanteraka. Satria rehefa manatanteraka an'le teny zay de mivoaka ny fiainanao ambadika le teny. Rehefa miaino an'le teny zay de voarainay ny fahamarinan'le teny samy mamy izy ireo fa ny fiainana de miafinao ambadika ny fampiarana. Tsaroviny tsiraray avy tompo manomboka andro maraina tsy isan'ny mpiaino fotsiny ary sanatria ko mpiaino mpanadino fa ho tonga mpiaino mpanatanteraka sy mpiaino mpankatò. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Karakory vaovaoantsika. Ndao ary. Efesiana toko faefatra ary ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo raha nitondra baiboly ianao de manasanao mpitiavana anokatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mahasimba araka ny filan'ny fitaka fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanansainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay ny fironina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Tsisy azo zany zavatra zany zao raha to de tsoriny inona daoly ary zany rehetrarehetra zany. Tia misy zavatra anankiray mba tokony ho azonao de tsisy azonao daoly ary izy rehetra. Misy toetra taloha de misy toetra vaovao. Zay fotsiny aloha raisiny. Avereny hoe misy toetra taloha de misy toetra vaovao Avereno misy toetra taloha ialana de misy toetra vaovao tafiana Amen. Voalaza n'io teny sorata amin'ny Paoly io fa ny toetra vaovao de ny fironina ho araka n'Andriamanitra zany hoe tonga de mety amin'Andriamanitra. Hitareo verina any amin'le verité foantsika fa misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao mety aminy andrasany mba ho tafianao. Zay ohatrany ahoana zany tafiana zany hoe tafio le akanjo ba. Atao iza zany? Anaovana hitan'ny olona rehetra fa nitafy an'le akanjo ba ianao. Zay mahatonga l'izy hoe mba ho tafianareo le toetra vaovao na ihany koa hoe le olona vaovao. Amin'Andriamanitra zany ny olona tsy le batabataina rehefa le nofo mangatsika eo ambohatra iny. Batao ny olona tsy iny. Fa ny olona toetra. Rehefa mijery anao zany Andriamanitra de ny fahafantarany anao. Tsy anao hita amin'ny masoko zao fa le toetra anao tsisy mahafantatra iny fa le asehonao foana. De iny ny hamantaran'Andriamanitra anao. De nefa amin'iny misy tsy tiany de zay mahatonga azy maniraka fantsiana. Misy tiany de zay mahatonga maniraka fampahirezana mba ho toizinao le izy. Tena kaikinao toetra le olona zay ny mahatonga ny tokantrano tsy manambady olona ianao fa manambady toetra. Raha itsina aleo olona ohatrany tsisy critère mihitsy aty ivelany fa tsara toetra be. Toy izay mety ho mamitaka anao avy aty ivelany fa tsy manana an'le toetra mety apety le fiaina tokantrano zay mety mba faniriana sy nofinofy ao anatinao. Tsy midika zany hoe raha tsy tarehy daoly ny zanak'Andriamanitra rehetra. Amboariko aloha zay sainy zay.
raha misy ny manja sy meja zanak'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao ahitsin'Andriamanitra le fomba fijery mba tsy ho avy ety ivelany critère nasoahanao. Hoe izy aloha izy aloha nampanantena fa tsy ampijaly. Fa izy tsy an Jesosy. Dia isisika ianao satria tsy ampijaly hono izy. Ahoana no amantaranao fa tsy ampijaly nefa izy ary tsy ao amin'i Jesosy. So dia azonao izay ilaina any aminao dia mipotra eo amin'izay no mahabibidia azy. Mahasova azy azy. Sy mahatary zany tsy manana an Jesosy azy. Ataoko ohatr'izay dia amin'izay misokatra tsara ny saintsika hoe aleo reto aleo miaino an'Andriamanitra. Eto miteny Baiboly amin'Andriamanitra ny olona toetra. Raha tianao zany enao karazana olona afaka hiaraka amin'Andriamanitra dia toetra amboarina. Iverenantsika le verset biblika izay nandraisana fampielezana tamin'ny herinandro ambony izay tsy haiko fa dia mbola io foana nasain'ny Tompo diliriny. Amin'ny teny anglisy izy to diliriny. Efesiana 4:7-8. Efesiana 4:7-8. Iara-makitsika rehefa voasoratra zany amin'ny anaran'ny Tompo isa 2. Aoka izay nangalatra, maninona? Tsy hangalatra intsony. Fa aleo ikely aina ka hiasa zay tsara amin'ny tanany. Mba hisy omeny zay tsy manana. Asiteka mafy tsara ho an'ny Tompo. Dingana voalohany alohan'ny to dia omeko le rappel dia hitantsika amin'ny lohahevitra androany fitohizana eo. Dingana voalohany misafidy ny tsy hangalatra. Misafidy ny andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tady io tsara fa izay mangalatra stylo dia very trosy. Ka manaova raha mahasaha. Averiko sa mitsatsy mazava? Ay, raingana be zany fanazavana zany andro amin'ny maraina. Izay mangalatra stylo dia very trosy. Marihana fa ao anatin'io trosy io dia feno stylo be dia be ary tavelo koa ny goûter. Hainao hoe dikan'izany? Mafimafy kokoa ny fijinjana no ny famafazana na amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Zay tia manome stylo mahazo cartable. Tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra. Raha izay. Zay mahatonga antsika tsy avelan'Andriamanitra hangalatra. Manana faharetana aza mitsiriritra izay ananan'ny hafa. Avelao Andriamanitra hiasa hanome izay anjara tokony ho anao. Aza maika fotsiny hahazo izay ilaina amin'ny fomba rehetra. Zay mahatonga antsika tsy mitovy fisainana amin'izay rehetra tsy manana an Jesosy. Ndrao tsika ho very ny mandrakizay na diso ny mandrakizay satria tsy sitrapon'Andriamanitra ny halatra. Avereny hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny halatra hoe. Avereny farany tsy sitrapon'Andriamanitra ny halatra hoe. Tsy mampanina na tsy hivaly eto ambony tany ary le halatra fa tandremo mandrakizay. Fa tsy ampipasy ianao any amin'ny mandrakizay ny halatra. Jaona 4:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Mizavatra lazain'i Jesosy eto mazava be. Jaona 4:1 amin'ny anaran'ny Tompo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jilamboto jiolahy. Maheno tsara tsika. Ohatry ny ahoana zany ny mangalatra amin'i Jesosy. Hoy Jesosy atao mpangalatra zay rehetra tsy manara-dalàna ka miditra ao amina toerana anankiray tsy eo amin'ny fidirana tokony hidirany. Vavahady no hidiranao amin'ilay toerana. Zay tsy miditra amin'ilay vavahady dia mpangalatra. Tandremo ary zany sao dia miditra ny ambaravarakely tranon'olona ianao io fa mpangalatra ny anaran'izay. Mihaino tsara tsika. Zay miopefy dia mpangalatra. Matoa asiana ny fefy, matoa asiana ny rafitra, matoa asiana ny lamina dia natao arahana. Matoa misy tsy manaraka mpangalatra ny anaran'izay. Ka mila mifetentsika amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika
raha misy ny tokony manaraka tsara amin'ny fefy mba hiditra ny vavahady fa tsy miopefy satria maiky ny hiditra dia ny zanak'Andriamanitra ny tokony manome modely tsara satria Jesosy tsy mpiopefy fa izy mihitsy no eo amin'ny vavahady amin'ny mampiandry tsara azy ary izy mihitsy ny vavahadin'ondry natao andalovana. Tena kekinao tsy misongona hoe reny zany dia efa miopefy ny anaran'ireny. Dia ilay olona mieritreritra hoe iny tsara fa zao madiso azy. Mieritreritra izy fa fetsifetsy vao tafita nefa miopefy izy dia mpangalatra. Misy olona zany tonga any an-danitra dia voninahitra n'Andriamanitra voninahitra ho anao tompo fa za tena fetsifetsy teny ambony tany ho anao. Tsy ho anala izy fa niopefy ianao mpangalatra. Mianara rehefa milahatra tsy misongona. Raha tsy le olona no miteny hoe enao ry avy ety fa tsy enao no mitony teny hoe za ty afaka makariva e. Velao Andriamanitra pahita fitianao. Tena kekinao mianatra tsy miopefy hoe manaja ny lamina misy hoe tsy misongona hoe. Misy fotoana rehefa tonga ao amina mpivarotra ianao dia le olona teo alohanao tsy nafantatra hoe efa manomboka iservira dia mba matahora n'Andriamanitra manontany le serveur hoe enao nga zao dia mba matahora tsy za toko fa reto. Any anie le zavatra kipitsiny kely regleny fa tsy hoe mody fanina ianao dia za zao arabain'ny olona tamiko hoe pisy pastera. Tsy miopefy tsika inona no ataonao amin'izany? Any am-piangonana antsika tsy miopefy fa aizy tsika miopefy zany. Rehefa tsy miopefy dia tsy miopefy. Dingana faharoa, rehefa vita ny fanapahan-kevitra tsy hangalatra zany hoe tsy hanota dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Miasa. Tsy midororo fa miasa. Tsy miglandy fa miasa. Tsy miainoaino fa miasa. Tsy miandry fa miasa. Tsy mody fanina fa miasa. Tsy manilika fa miasa. Ikely aina hiasa. Hifantoka amin'izay talenta nomen'Andriamanitra azy mba hamoaka vokatra. Mahatonga ny olona mety tsy mahavita miasa satria tsy misokatra ny sainy fa manan-javatra izy nomen'Andriamanitra izay ilainy rehetra tahaka ny ilany rehetra. Vao teraka ireo dia efa misy talenta. Vao nandray an'i Jesosy ireo dia efa misy fanomezana. Excuse daholo ny ambiny zany. Na mbola tsy nandray an'i Jesosy ireo dia efa misy talenta. Maika ianao mandray an'i Jesosy misy gift ao anatinao. Ary io gift io dia ahatonga anao hifamatotra amin'ny corps na ny tena. Ny tena dia fitambara ny rantsana. Ianao rantsana fa tsy corps. Membre ianao fa tsy corps. Mety vao maso ilana ianao zany. Fa mila ny rehetra ianao. Tahaka ny ilany rehetra anao. Zay kely izy. Ary tsy ady le izy. Zay madisony hoe combat ny business. Tsy combat zany io. Satria raha misaina hoe fa combat dia ny eo an-tsaina hoe ianao ny andresy, ianao mipotika eo voalohany. Misy olona raha samy hampiasa ratsy any misy ratsy lavitra noho ianao any ambadibadika nefa tandremo hoe misy devoly lavitra no za miditra amin'izay jeu zay. Mijoro eo amin'ilay critère sy fomba napetrak'Andriamanitra. Membre natao hifampiankina. Dikan'izay mijoro tsara fotsiny eo amin'ilay zavatra hainao ilain'ny hafa. Lasany tia ny tompo tena hazava le izy reto. Mijoro ianao amin'ilay vision zay hitantsika tamin'ny farany hoe nanoratra Andriamanitra teo amin'ny bokiny ny amin'ny membre. Ny vision an'Andriamanitra anaty boky zany ho anao dia ny membre du corps anao, ny rantsambatana anao. Alléluia. Mangataka amin'i Jesosy mba ho fantatrao hoe aiza amin'ilay vatany ianao. Ilaina mantsy izay manjary mitsiriritra ratsambatana hafa ianao. Dia izay mahatonga ilay akikely tongotra teo sofina. Satria mety mieritreritra izy fa izay ilay vohitsaka any ambany foana. Fa tsy fantany faramiala izy dia tsy afaka mijoro ilay vatana iray manontolo. Tsy afaka. Satria déséquilibré. Samy ilaina avokoa ireo rehetra ireo. Amen na? Miservira ny hafa ianao, manompo ny hafa ianao amin'ilay talenta sy fanomezana maro samihafa izay napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Tsy vahaolana zany tsy manao ninninina. Satria atahorana hiverina angalatra ilay olona rehefa mihamafy ny pression. Ny olona rehefa tratra ny pression mamoaka toe-panahy.
fa ty karazany olo efa mitratra pression verina manota. Zay le mahatsara an'le hoe inona le sitrapon'Andriamanitra. Eny tsara. Zavatra teneny Baiboly eto dia tsy miresaka karama izy fa miresaka asa. Maro amin'ny olona mitady asa tsy nohony amin'le asa fa nohony amin'le karama. Dia io olona io raha tokony hiditra amin'ny valo tondrio maso fa amin'ny folo vao tonga. Amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 misakafo, amin'ny 12 sasany dia efa tsy ao izy. Ary amin'ny 2 sasany vao mody miverinao izy. Raha tokony hirava amin'ny 5 amin'ny 4 dia efa tsy ao izy. Ary izy manao tsangatanana voalohany hoe tsy rariny ty karama ambany be ty. Satria tsy misaina an'le asa izy fa misaina an'le karama izy. Zavatra teneny Baiboly eto hoe zay nangalatra, aoka izy tsy hangalatra fa hiasa fa tsy hoe hikarama. Atao fotsiny io fa Andriamanitra ve tsy mahafantatra ny tokony ataony? Rehefa tena mijoro ianao, rehefa tena afapo ve le olona anaovanao an'le asa, ahita tory ve ny olona iny? Zany efa tratra an'izany. Nisy olona nanao asa faran'izay tsy mahita tory. Fampiresaka izay mivady inona ny tokony atao? Fampiresaka ho azy fa tsy hoe asiana fivoriana dia mesatsia miresaka ho azy ianao satria afapo ianao amin'ny zavatra ataon'le olona. Menatra ianao hoe andeha atory tsy namena izay tokony homena an'le olona. Le olona tsy miteny hoe izao tokony homena. Miantso telefônina afaka makaty ve rapitsiny hoe misy zavatra ohatry fa vita pastera tsy izay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Izy koa tsy ahita tory eo. Hitanareo amin'izay miporotra ho azy zay tokony hoporetina rehefa tena mety tsara ny tokony ataonao. Problème eto Madagasikara, asa tsy vita, vola takina. Tsy haiko aloha fa dia iovy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ampinoana mihitsy tenenako an'izany. Courage tandremo sao dia kivokivy ianao mivavaka amin'ny firenena. Fotoana mihitsy izao mampafana ny sujet de prière. Tsy karama ny resana eto fa asa. Maro mionona amin'ny karama fa tsy manolotra an'le asa sahaza faran'izay mba raitra eo amin'le mba hanendrena azy, mba sitrany Andriamanitra hanendry azy mihoatra satria mahatoko teo izy. Ary tsy tanan'olo ka fa le resana eto fa ny tananao. Zay ny teneny eto, aoka izy ikely aina izy mba hiasa izay tsara, tsy amin'ny tanany hafa fa amin'ny tanany, misy dika an'izay. Afaka miara-miasa ny tananao sy ny tanany hafa fa ny anjaranao tokony ataonao. Fa tsy ny hafa miporiporetinao. Mahafinaritra amin'ny vérité biblika to dia midiscerne tsara hoe ty zany tsy azo atao, aza mi-exploiter olo zany fa tsy ho zakanao renao ny exploitena. Afaka mbola toiziko fe. Sange mody manontany fa tsy maintsy toiziko le izy. Mba fifanajana fotsiny, alleloia. Raha mi-exploiter olona adiny ray ianao, fijinjana amin'izay ho exploiter ny olona ray volana ianao. Zaka sa tsy zaka? Aza manao ary. Nisy teny zaka angatao? Ohatry to dia efa nitoiziko mantsy le izy. Mihaino ve tsika? Mivaly ane io reto. Ary ny amaly an'io tsy le olona nanaovanao an'le izy. Any amin'le efa tsy eritreretinao, efa retirety mitaiza zavikely, any io vao mivaly. Fa maninona rety fiainako ty? Maninona amin'ny ahoana? Manao ianao tsy te halalako rehefa mijinja vao mitaitaitra. Mamaky Baiboly dia miverena eo amin'ny Kristy. Aloha mianatra reto. Taiza teo. Aza manararoatra olona. Aoka ianao handray anjara feno amin'izay tokony ataonao. Dingana fahatelo. Ty le nresantsika nanomboka nanitrinitsaiko 2 semaines izay. Tsy ampy raha mahazo asa ianao. Fa ozy izy ny Baiboly, aoka ianao ho isan'ny olona mpanome izay tsy manana. Aoka ianao ahafantatra ny anton'ireo vokatra tsara izay nomen'Andriamanitra eo an-tananao. Misy voafafy dia misy mofo hanina. Izay foana ny prinsipa. Manaiky hijoro ianao hanome izay tsy manana. Avereny hoe manome. Zany hoe tsy feno ny programa nanesoran'Andriamanitra anao tamin'ny tsy fananana amin'ny alalan'ny asa tsara raha tsy mitohy amin'ny programa amin'ny fanomezana sy fizarana. Tia ny dingana faefatra resantsika androany. Mihoatra noho ny manan-karena, mampana-karena. Zay ny titra. Mihoatra noho ny manan-karena, mampana-karena. Tsy ho hitanao n'aiza n'aiza ty fa ao amin'i Jesosy ihany misy an'io. Eny tsara. Tsisy olona zany dia hoe tonga vato fataoko manan-karena ianao. Ny zavatra teneny tonga vato karamaika ianao fataovy manan-karena. Zay daholo. Fa neny Jesosy, sa tiany ianao manome, ny tiany ianao isaina hoe ndry raha mba lasa mpanan-karena zao ty olona mihaona amiko ty. Ianao amin'io mbola tsy manana,
efa haitsika izay lesona zay a Jesosy tsy hoe voky voan'ny saina mba ho voky ny hafa fa mbola nona izy fa ny olona rehetra zay nona samy misaina ny tenany fa Jesosy rery ny sainany rehetra avy eo zay ambiny rehetra ny mbony hoaniny. Obolona toko 7 dia nobolona toko 1:15 naran'i Jesosy ho tonga malahelo miravoravo tanana amin'ny asany fa mampana-karena ny tana amin'ny mazoto. Ny hevitry ny mazoto dia mampana-karena fa ny maimaika rehetra dia alahelo ihany. Boky ny obolona dia manambara fa ny zotom-po zany dia mampana-karena na hevitra na tanana. Mety hampana-karenanao fa ny tena resantsika androany dia mba mampana-karena ny hafa. Jerentsika ny Korintiana 2:9-10 avy hatrany dia aty amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiangonana rehefa nanomboka ny vangina tamin'ny alalan'ny fanamasina i Paoly apôstôly malala ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Isika dia tahaka ny ampalelovina nefa faly mandrakariva. Tena kaikinao faly foana hoe tahaka amin'ny malahelo, tahaka amin'ny mahantra, tahaka ny tsy mananinina ohatry ny mezan'ny olona hoe mpitory filazantsara sy mpivavaka adala tsy mba manangona izay tokony ho azy nefa mampana-karena maro. Tahaka ny tsy manana dia kely akory azy jerevana any amin'ny compte en banque tsisy nininina, any anaty poste tsisy nininina, any anaty caisse tsisy nininina nefa manana ny zavatra rehetra. Andriamanitra zany te hihoatra mihitsy ny hita maso. Samihafa ny fanomezana sy ny fampana-karena. Samihafa ny hoe donateur ianao sy ny hoe enrichisseur ianao. Samihafa zany. Nefa samy tian'Andriamanitra hiainany zanany zany. Maro mazoto manome fa vitsy ny tapa-kevitra hampana-karena maro zany. Zaro zay izy te mbola tsy marina kiza koa ny andany fotoana amin'izany eo. Tena kaikanao Jesosy nandany fotoana tamin'izany hoe ka. Halleluja. Samihafa ny manome sy ny mampana-karena. Toy isika eo ny 2:7 tamin'ny Efesiana 4 izay niaingantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto. Inona moa ilay teny teo asio fiambenana n'inona moa? Varavara-molotro. Adina toyany. Inona moa izy teo pasteur? Ny anankiray sécurité mba tsy hidirany avy any ivelany dia ny anankiray fanidinana ny vavahady mba tsy hivoakany avy ao anatiny. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hahazahoany miaino fahasoavana. Voalaza amin'ny Baiboly eto fa misy karazana fifampitam-baovao tsara, communication tsara atonga ny olona ho tafahorona manatombony. Le teny gasy tiako. Ozy izy le teny eto. Aoka tsy aloky ny vavanareo ny teny diso, ny teny maloto, ny teny mamitaka, ny teny tsy tena milaza marina. Fa aoka ho teny tena manambara ny vaovao tsara sy ny information tokony ho fantatry ny olona mba ho afaka mifantrana izy. Io zao anisany. Raha tena tianao tena hoe zavatra iova tsy eo amin'ilay asa fa ny mitenen'i Jesosy hoe masambatra kokoa manome noho ny mandray. Mety ho mafy ilay izy amin'ny voalohany fa mila resinao ny tenanao mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra satria sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Tsy fanentana am-piangonana ilay izy fa sitrapon'Andriamanitra mampety ny fiainanao hifandraisanao amin'Andriamanitra. Ilay izy tsy hoe manomeza dia ahazo ianao rapitso fa efa nahazo ianao dia amin'izay azonao misy andrasan'Andriamanitra tokony homenao. Dikan'izay valin'ilay fanomeza zany efa vita omaly zany. Azontsika ve zany? Raha tao amin'ny testamenta taloha mamafaza dia mijinja. Zany hoe entanina ianao anatitra aloha vao mahazo. Fa rehefa tonga Jesosy ozy Jesosy izay nomeko anao mila tokony misy apahany tokony alefanao. Dikan'izay ny antom-pisian'ilay nomeko anao omena. Raha za zao vao hiraka hanome an'ity mosoara je t'ai dit pasteur Vololona. Toy izy Jesosy nomeko mosoara ianao efa laninao ny atsasany. Iny ambony iny tsy anao fa ny pasteur Vololona. Dia omeko anaty. Dia zaveo manantena hoe nanome an'iny an'se dia mba tokony mesy. Ny antony ny raha hanome an'iny satria efa nahazo fa tsy hoe mody omeko ty dia misy serveta jeteve ihany mba lehibebe kokoa sa misy ihany. Le antom-pisiny le izy mihitsy tsy mazava amin'ny olona dia tsy miaino an'Andriamanitra izy dia hohaniny indray le tsy anazy.
mpanga. Tarefa mitovitovy mpangalatra sy mpangataka le fiantombohany. Mila communication tsara ny olona mba hanan-karena. Misy zavatra tsy fantany hoe matoa bloqué izy tsy mety manan-karena satria afen'ny mpanan-karena le information. Andriamanitra tsy ohatr'izany. Ny an'Andriamanitra tonga dia ny tena mihitsy ny nomeny dia miditra ao anatinao izy dia afaka mitranga ny zavatra rehetra satria manaiky ianao. Tsy zavatra fenina raha mangetaheta ianao. Raha fitinina zany dia izao ny atao hoe mampana-karena ny hafa. Dia milaza teny soa ianao, mizara teny tsara, manambara teny mampandroso an'ilay olona, teny mampiorona azy, tsy hoe atonga azy eo ambany vahon'ny fanapahanao foana ara-pandraharahana, fa mamotsitra azy ianao ho lasa olona afaka mba hahita fileovana resaka asa, fa tsisy olona maleo teny zany eo amin'Andriamanitra tsisy fahaleovantena. Zay mahatonga le hoe mitokana hozy izy ny loharan'i Jakoba. Mahafinaritra ane zany. Zany hoe tsy mitambatra loharano amin'izy an'izy zany fa mba manana ny azy manokana. Mazava fa zao nefa ny fiainanao ray manontolo tsisy mihitsy ampahany eo fiainanao ka hoe hisarahanao amin'Andriamanitra na tsy ankinanao amin'Andriamanitra. Mila mazava zay. Mila tsodrano mampandroso le olona, zay no ilaina avy aminao. Mila communication tsara, omeo ny fahalalana ilain'le olona, zay fahalalana tsy ananany mahatonga azy bloqué eo amin'le dingana misy azy. Hitantsika re avy eo fa anisan'le zavatra tokony hozarenao aminy dia mazava tsara fa mila manana an' Jesosy izy. Ny objectif avy amin'Andriamanitra zany dia zao, le olona tsy manana lasa manana, fa indrindra ireo olona tsy manan'ireo lasa manan-karena afaka mizara. Ny ankabeazan'ireo vao misaina hoe manan-karena to dia vola foana. Fa vola mety ao ihany, fa zavatra be dia be ny ao anatin'izany. Ny atao hoe manome, raha exemple tsotsotra zao dia zao, nona le olona dia omenao hazan-drano izy, mpanome ianao zany, efa tsara zany. Zay nefa programma nytenentsika eo raha vao manana asa ianao dia tian'Andriamanitra hoe mba hipartisipe, hanala fanaintaina sy fampahoriana eo amin'ny fiainan'ny olona. Mety vetivety le izy fa mipartisipe aloha ianao. Fa misy dingana manaraka, hividiananao arato izy, hividiananao sambo izy, ampandalovinao formation izy, asianao maka certificat any amin'ny APMF, inona moa? APMF. Zafada misy mahay an'izany eto. Merci mon commandant. Maka ny APMF. Zany hoe ampahafantarinao azy mihitsy hoe ohatr'izao ne ny tokony atao e. Rehefa azavainao aminy amin'ny ora ohatr'izao no misy trondro ohatr'izao, arato ohatr'izao. Mety hiteny ianao hoe le olona ve tsy mahay, misy tsy hainao matoa tavelo ampirina foana izy. Misy zavatra tsy hainao zany. Hitanareo, le saina mieritreritra mihitsy hoe aleo izy fa ezany izy. Zay mihitsy le tsy tian'Andriamanitra. Fa maninontsika ny mionona mahita ny fahorian'ny hafa. Aoka isika tsy ho tafandromandro mahita ny fahorian'ny hafa. Indrindra ny fahoriana ho avy any amin'ny elo raha toka tsy ho voavonjy ny fanahin'ilay olona. Ampianary izy ohatrany ahoana rehefa miakatra ny trondro. Tsy avelo fotsiny dia masisy izy ny hariva, mpafantara izy afaka asiana frigo, misy congélateur, afaka mainina, afaka atao salazy, afaka endasina, afaka andrahoina, afaka atao anaty conserve, afaka hoentina any ampovoantany. Ampianaro azy zany. Zay le mampana-karena. Fa tsy hoe nao mody fanina dia inge mora aloha, tsy aloha dia amidy mora. Tsy mampana-karena ianao zany raha mpanao an'izay. Misy olona zao sorisorena mihainao ana. Tantaraiko ny sitrapon'Andriamanitra dia zay. Mazava e? Ame fanoaran'Andriamanitra anaty Baiboly. Jakoba rehefa niasa tao amin'ny ray aman-drenim-badiny, koa tao amin'ny rafozan-dahany, rafozana tsy sarotiny, sady tompony nampiasa azy, nanan-karama azy, nanome asa azy. Baiboly dia miteny amin'ny Genesis 3:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy, ary ho labana tamin'i Jakoba
Masina ianao ry zanako asika an'izay kely aloha mba asina an'izay mba apety kely en relation tara izy mianaka. Masina ianao ry zanako raha nahita fiteo masinao mba mitoery eto amiko zany efa namantatra ka fantatra fa avy taminao no tahiny Jehovah tsy ohatr'izao raha tsy ny Andriamanitra ao no mampana-karena amin'ny alalanao. Tena akaikinao misy io resaka io mazava ho azy fa ny olona tsy mahafantatra baiboly dia hiteny fa voaexploité Jakoba, fa ny olona mahafantatra sitrapon'Andriamanitra tsy taitra satria fantany fa misy antom-pisina tanteraka ao anatin'izany. Natoky tamin'izay any Labany Jakoba, zay zao le izy, zany hoe io fampandalovana anao ho isan'ny fitaovana afaka hampana-karena ny hafa io dia formation mamoaka toe-panahy anankiray atao hoe fidelité, fahatokiana. Nokarakarainy Jakoba toy ny fananany ny fananandray badiny, fananandrafozany nataony otriny anazy. Ny fahatokiana zany dia isan'ny toe-panahy mampana-karena ny hafa. Azo fitehaka mafy tsara aloha zay leson'izay aloha. Le tamin'ny voalohany zotom-po le vakisika tao boky bolona teo hoe ny hevitra mazoto maninona mampana-karena, ny tanany mazoto maninona mampana-karena. Eto indray ny olona mahatoky amin'izay an'ny olona dia mampana-karena an'ilay olona izy. Genesis tofikaraky amin'ny telopolo, andiny fa sivy amin'ny telopolo, Genèse 31-39 ao arina kely ao mianaran'i Jesosy. Zay voaviraviram-biby tsy mba netiko tany aminao hoy Jakoba, fa zany no nanolo azy. Dia mety tena hoe tena vendrana, nenay entana avy any an-trano no entina atao ministera dia soloina ny entana ministera. Ho any an-danitra ve ianao aloha? Zay aloha question voalohany. Tsy tonga eto anao audit ministera reo fa ho any an-danitra ve ianao? Any amin'ilay question farany ny tompany mamindra fo ezako hoe dia izay savony kely hoe andao ary savony kely ve dia mba ho aiza hiatrika amin'ny farantsika. Tompo nihira ho anao namorokira ho anao nanao ozy tompo mangina vo savony asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Hitanareo amin'izay tsy azontsika saromana amin'ny zavatra be dia be. Le savony anankiray izay tsy atsika nampidirintsika tao an-trano sasao vady aman-janaka ao fa nisy savony tsy nety tao eny tsy ilaina zay mibebaka fotsiny dia vita fa tsy hoe andao tsika menakafy miara-mandry tao le amin'ity savony no memy paster ty mihitsy zay fa tsy antsony tsy any fitaovana tsony le izy verina fotsiny ireo dia tsy mamerina tsony. Raha azo atao fotsiny mba mividy savony eo dia averinao tsokosoko ao amin'ny ministera le izy nao amin'ny toeram-piasanao manonitra. Lozany ireto ny zavatra iandrany amin'ny farany mba tsy isin'izay loza zay fa fiadanana maneke ho vanginy teny mba hanova famindra ka zay fanao ny olona tsy zay mifanaontsika mifanaon'izay nitezainy Jesosy mandeha anao amin'izay tokony andehanana aleo masiso tsy mangalatra. Tsy haiko razana Andriamanitra ve dia hijery ny sisonao eo fotsiny rehefa mampahita fity Andriamanitra tonga dia ataon'Andriamanitra misy no misaina tsara sao dia miteniteny tonga dia ataon'Andriamanitra manana ADN ny Koreana ianao. Kagazao atao inona zany? Ny Koreana tsy mety maimboelika. Ohatratsika halleluja. Tsika tena voafafantananao sepotra daholo ny olona raha vao tsy mikarakara tena tsara. Inona tiako tenenina? Possible mety tsy manana ianao. Mijoro fotsiny amin'ny fahamarinana. Fa Andriamanitra afaka manao zavatra mahita ny fahamarinanao. Hozy izy Genesis eto, tantaran'i Jakoba. Teo an-tanako izy ny tadiavana. Teo an-tanako ny tadiavanao an'izay very. Nisy nangalatra izy dia zany nasainao hoe taiza. Dia za tsy namaly izy fa to dia soloko fotsiny ity ngamba an'ilay very zany.
Zany hoe nenao very fa tsy nenahy. Satria za mahatoky tsara amin'izay fifandraisako amin'Andriamanitra, tsisy very zany nenahy. Fa ianao no tsy régloany amin'Andriamanitra any dia nenao misy very fa za manolo an'ilay izy. Josefa tsy hoe nanome fotsiny fa nampana-karena amin'ny Potifara. Reo fianakavian'ireo zany, reo fianakaviana iavitsika ireo zany, aloha zany mba ampahafantarana hoe avy amin'izy ianao io. Iza ny razambe anao, olona kahietra be ve ny razambe anao? Nisy mpanompoandriamanitra tantara zay nafinaritra anao hoe nareo izy tsy mifantatra tantanareo nareo malagasy. Mpanompoandriamanitra tonga nanao séminaire teto zay. Teo izy io ramatoa io. Mba fantatrareo izy hoe avy aiza ny malagasy? Ny malagasy izy nandeha sambo faran'izay lavitra. Mirame. Rame. Ny sedra ranomasina, ny sedra tafiotra, rivotra, volana maro, mitady toerana mba hipetrahana sy iorenana. Zany ozy izy ny razambenareo, olona courageux. Mba azo fitehaka amin'ny tsara ho an'ny tompo e. Ilaina fantarina zany. Taty aoriana moa mihoatra noho ny courage amin'izay ny malagasy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vao tsy fantatra hoe avy aiza ianao, mbola tsara lavitra noho izay amin'izay avy amin'ny Jesosy fa resaka naturel fotsiny resako anao zany. Hoe ianao io zany manana ran'olona ny sedra ranomasina tsy matahotra cyclone. Tsy tonga teto zany zasy ianao fa tany elolo tany nisy olona niala avy any amin'ny toerana nisy azy. Nandeha sambo, tsisy motera. Hoe andao tsika hitady toerana tsara lavitra ho an-taranakitsika. Zany ianao io zany. Raha le tamin'ilay taloha be. Mainka tonga Jesosy. Tsy natao ho resy zany ianao. Tsy natao ho resy zany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 39:5 amin'ny anaran'ny tompo. Ary hatramin'izay nanendrenany Josefa ho mpikarakara ny tao an-tranon'ny Potifara mba amin'izay rehetra nananany, dia vaky ny kesy ary fahity ranamana. Zany ve ny ao? Lany ny ambom-bava firy taona nangonina zany mahamenatra anie zany. Hoe vao niditra ianao dia ritra ny kesy, mahamenatra zany. Mahamenatra zany. Josefa vao nampidirina ho tompon'andraikitra, tonga dia nitahiany Jehovah ny tranon'ny Egiptianina mpanompo sampy. Io samaraina io Potifara io dia Osiris, Ra, Isis, Crevetis, Yanis, tononony daholo. Fozy Andriamanitra tsy mijery an'izay fa mijery an'i Josefa. Misy fijoroana mahafinaritra ao. Tiako ty boay kely ty. Efa sady andeha mbola amin'ny sainam-panan-karena amin'ny patron, sady tsy mitaky karama, zany ka volamena. Mijery Andriamanitra mitady PM ozy Andriamanitra. Mijery Potifara ty tsy PM zany mihitsy ty. Potifara mipetaka io fa tsy PM. Potifara M mipetaka. Jereva ty bandy kely ty, misy ho avy. Satria tsy olona ivelany no hitan'Andriamanitra fa toetra. Ary ny fitahian Jehovah nomba izay rehetra nananan'ilay Egiptianina, na ny tao an-trano, na ny tany an-tsaha. Vao fantatra hoe amin'ny Potifara, to dia misy tanan'Andriamanitra. Satria misy olona anankiray nanaiko fitaovana. Avy eo i Josefa io, hita mitsy tao anatin'ilay izy, mbola nampana-karena amin'ny Farao indray izy. Tonga eo fitondrana izy dia mampana-karena ny lehibeny. Araka ny tokony ho izy. Genesis 47:23 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Josefa tamin'ny olona, indro efa voavidiko androany nareo sy ny taninareo ho amin'ny Farao. Afaka ny teny izy hoe vidiko nareo ho anahy, za zao ny eto. Fa hozy izy, vidiko ny taninareo, vidiko nareo ho amin'ny Farao. Farao ny lehibe antsika. Genesis 47:26 dia nataon'i Jehovah ho lalàna ho amin'ny Farao ny apadiminy. 4% ny apadiminy zany, 20% TVA. Taty aoriana amin'izay rehefa mieritreritsika ny comptabilité publique ny ataontsika 20% mody hoe Josefa name an'izany tamin'ny voalohany fa aza-be aniny eo. Biblika daholo ny inspiraka rehetra zay ny tiako tenenina. Rehefa tena mandika ny économie dia tokony mamaky baiboly dia alefa tsotriny 20% zay ny tenenina eo. Jacob sy Josefa zany dia nampana-karena amin'ny patron. Tsisy manaiky an'izany raha mbola olona tsotra. Za miasa dia lahy mana-karena. Tena akaikinao,
zay aloha ny tantara andresantsika teo hoe ary reo olo reo hoe tsy ratsy fehefara hoe zay mahavariana, zay ny ainany, zay ny nataony, fa tsy zay ny efarany. Reo rahalahy rehetra zay le nivarotra azy sy namadika azy dia nozarainy, nomeny akanjo fitafy sy vola. Genesis 45:22 minaran Jesosy. Ary izy rehetra samy nomeny akanjo indray miova avy. Fa Benjamina kosa nomeny sekely volafotsy 300 sy akanjo indimy miova. Azoko veroka zany fa nazo valim-bavaka dressing zany Joseph. Akanjo tsy misolo rehetra firitaona tamin'izy andevo, tamin'izy mpiasa, tamin'izy voafonja. Fa vao lasa PM izy tonga dia ohatry ny ty salany super U ty akanjo fotsiny. Afaka mbola toiziko ve? Fa inona keny nesoriny rahalahy teny amin'ny Joseph? Akanjo. Inona keny nomeny Joseph an'zareo? Akanjo. Le nesoriny mihitsy nomeny indray. Tiako ny alahelo ndao, soloy, ampy sa tsy ampy? Fo tsara. Genesis 43:21-23 aminaran Jesosy. Rehefa tonga any amin'izay nandrinay zay dia nisokafanay ny lasakanay. Indreo ny volanay isan-daty eo ambavany lasakanay avy. Tonga lanja avokoa ny volanay. Ary rehefa nentinay niverina teo an-tanananay zany, eto an-tananay zany. Diraikitra ny ary efa nentinay niverina eto an-tananay izany. Naveriny Josepha ny vola vidim-bary. Tsy problemam-bola. 7:20. Ary hoy izy, matokina rehefa aza matahotra Andriamanitra reo zany nanao an'izany. Taratra ve? Sady manao soa rehefa anontaniana mbola ilika any amin'Andriamanitra, Andriamanitra nanao an'izany. Mody hoe ilika tiako tena fa mahay mamerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Tsy mba nijoro solon'Andriamanitra tokoa Josepha hatramin'ny farany, naveron'Andriamanitra foana ny voninahitra tamin'izay nitranga. Nao tsika jery andra Solomon, i mpanjaka Solomon. Fahendrena ho amin'ny vahoaka ny nangatahany, fa tsy fahendrena ho anazy. Ho an'iza? Ho amin'ny vahoaka. Vokatra izay, samy teny ambanin'ny tanimbolony namokatra aviavy sy voaloboka avokoa ny olona, samy nanana ny antonasany. Teny zavatra betsaka momba izay fa aloha vakiana fotsiny le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanjaka voaloha 5:5. Ary ny Joda sy ny Israely nandro fahizay tamin'ny andron'ny Solomona rehetra, samy teny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny ny olona hatrany Danaka hatrany Berseba. Zany hoe vao anontaniana zany hoe ankohona ny anina dia manana aviavy sy voaloboka. Fa tsy hoe mpiasa tanim-boalobok'olona. Teneno kaikinao, nanaiky Solomona hoe dia nisitraka amin'ny vahoaka hoe. Hitantsika amin'izay izy, teto zany Solomona maninona? Nanaiky mampana-karena ny olona zay feheziny. Le teo, mpiasa sy mpanompo manaiky mampana-karena lehibeany. Le eto indray, le lehibe manaiky mampana-karena zay manompo. Ka na patron na mpiasa ianao manatrika eto dia misy teny ho anao. Manaiky efa mety tsy ny rehetra ny nanana fanaporetana voaloboka sy totoana aviavy. Fa ny zavatra soira aloha dia izao, rehefa miakatra ireo vokatra ireo, samy manatitra daholo isa tokantrano dia miara totoana sy miara vadika ho vokatra hitambarana avy eo. Ary mahafinaritra, samy nandry fahizay. Ina moa dikany hoe mandry? Mipetraka, matoritory. Ahoana moa no ahafahanao matoritory raha ohatra ka migaingaina masoandro? Raha tsy midoroboka tsara ny voaloboka sy ny aviavy. Mamokatra tsara. Mety isy olona presaka anao hoe sarotra be zany hoe firenena bla 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 bla. Jereo ny tenenin'ny Baiboly. Nanaiky le Solomona mpanjaka dia nandry fahizay teo ambanina fahavokarana avokoa ny Joda sy Israely rehetra. Rehefa ao io fo io, mety io. Amen.
Oabolona toko fafolo andifaro am'roapolo to dia dinganiko vetivety le teo tsy manam-potoana antsontsika. Ny fitahian' Jehovah mampana-karena. Ny olona mampana-karena dia olona mahafantatra sy miaiky fa Andriamanitra nampana-karena azy sy afaka mampana-karena ny hafa amin'ny alalany. Ary io harena omen'Andriamanitra io dia tsy anazy. Ary io harena omen'Andriamanitra an'ilay olona io koa dia tsy anazy. Important zay. Zay ny message de réveillon mantsiny. Aloha dilirina tsara fa taona tsara ty taona ty. Tsy anao le izy fa apetraka eo an-tananao. Atao inona zao manangombary? Natao hoanina zany. Tsy haiko aloha fa mivary eo aminay aloha tsy jerijerena zany. Ao aminay ve tsy isy mijerijery vary zany ao. Vary soa, vary amin'anana, vary tsisy mihina vary manta kosa aloha. Vary masaka. Natao hoanina. Mampimebe zany raha hoe ty vary ty zany ty efa nangonika hatramin'izaho mbola kely. Tsy azoko atao inona. Ny vary dia natao handrahoana. Afaka endasina dia lasa poabary. Misy zavatra be dia be azo atao afaka avadika paty dia mivadika ramanonaka. Any aminay misy tsara be vonina tamin'ny maraina. Hitanareo, natao hoanina le izy fa tsy natao angonina. Zany hoe misy antony ampiasana azy fa tsy natao angonina. Zay mihitsy le harena ampandalovon'Andriamanitra eo an-tananao. Tsy natao angonina fa natao ho ampiasaina. Mazava tsara fa matoa Andriamanitra mametraka izy eo an-tananao ho ampiasaina ho an'ny asany zany le izy. Halleloja. Tsy natao angonina fa natao ho ampiasaina amin'ny planin'Andriamanitra feno fahatsarana sy famonjena. Tsy natao hoentina miala amin'ity tany fivahinianana ity. Tsy afaka mitondra ianao mialeto. Na soto na bagazy amain na bagazy kabine na afeninao anaty akanjo. Tsy afaka. Mijanona anaty vatapaty. Pasteur, tsy te ianao zany. Paty. Mazava angamba ne? Dia manina le olona am'izay fikipikitra amin'iny satria tsy reny le vaovao tsara nomen'Andriamanitra hoe mpivahiny ianao eto ambony tany. Tsy atondra ninninina ianao miala eto satria tsy nitondra ninninina ianao tonga teto. Mifantoha tsara amin'i Jesosy. Matoa io apetrany eo an-tananao ho ampiasainareo mianaka eo. Halleluja! Aleon'Andriamanitra mahita anao manana 200 fa miasa ho azy. Toy izay olona manana vola ambombava manerana amin'ny banky manera-tany tsy fata-piaviana hoe avaiza nefa tsisy miasa ho azy. Any amin'ny farany ho hitanao zay. Tena mitsotra anao marina fa any amin'ny farany ho hitantsika ilay izy. Mety hiteny andry. 200 tompo mba nananako izy ny tompo fa nampiasainao tamin'ny fonao manontolo aho. Eo akaikinao misy miteny 200 ve ny azy ny anahy ohatra izao ny ananako. Ozy tompo tsisy nampiasainao anana raha izy. Mafana mihitsy amin'ny saran'izao fahamarinany sana. Tsy natao entina miala an'ity tany fivahinianana ity izy fa natao ampiasaina dia ny mpivahiny. Marina zany. Rehefa mandeha avion, ho an'izay mba afaka nandeha avion. Dia misy entana ampiasainy ambony avion tsy azonao entina mivoaka. Ity ohatra mbo entiko koa. Anaty avion iny ampiasaina dia mbola mpivahiny eny ambony avion ianao. Fa vao tapitra ny fivahiniana eny ambony avion dia averina daholo le izy. Ohatr'izay mihitsy le image hitako. Tiako mba ho hitanao. Ary ny fomba fampiasana an'ilay tonga eo an-tananao dia tsy avelan'Andriamanitra manisy ianao fa mampiasa foa fankatoavana fotsiny maniraka anao manao izay asainy atao. Fa tsy manisa dia hisalasala tsy hankatoa. Ainao dikan'izay anao zavatra Andriamanitra matoa tsy avela manisy ianao. Ary fagagana le izy satria matoa tsy avela isaina le izy tsy ampy zany le eo an-tananao fa mbola ho ataon'Andriamanitra ihany le izy. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Jesosy. Jesosy. Avereny hoe Jesosy. Korintiana 4:7 amin'ny aran'i Jesosy. Fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy. Dia tonga malahelo na hoe tonga mahantra noho ny aminareo mba hampana-karena anareo ny alahelony. Korintiana 15:19 ny anaran'i Jesosy. Ahoana io manan-karena ao amin'ny tompo io? Raisoariny valiny fa tia Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra izy sika.
Ny fahantrana zany raha reto korintianina reto ny resahana ary zareo korintianina. Ny fahantrana dia ny fanantenanao amin'izao fiainana izao. Mahantra ianao raha izao fiainana izao ihany no hanantenanao zavatra. Ny harena voalaza eto dia ianao manantena any amin'ny fiainana ho avy na amin'ny fiainana mandrakizay. Inona ny ratsy noho ny fahantrana? Fahafatesana. Dikan'izay, raha manantena eto ambony tany ianao, mahantra. Raha tsy manantena mihitsy ianao, maty. Maro amin'ny olona no miatrika fiainana andavanandro tsisy fanantenana intsony. Zay alehany any alehany, aza manao an'izany. Jesosy ny lalana, any amin'ny lalana tokony aleha fa tsy any amin'izay tretina, tsy any amin'izay alehany any alehany zany. Mpitoro teny toko 7:4. Zay rehetra isan'ny velona dia mbola tenaina. Ao amin'ny fahavelomanao misy fanantenana. Ny ambo velona, ny tsara noho ny liona maty. Ny alika velona, tsara noho ny liona maty. Ny tôtô velona, ny tsara noho ny liona maty. Bôby velona, mazava ve zany e? Tsara noho mofasa maty. Le roi lion zany ho an'izay génération matsiaro an'izany. Inona zany le alahelo ny aretan'i Jesosy mahatonga antsika afaka hanantenany amin'ny mandrakizay? Nisy taona Jesosy naka ny toeranao, nametraka fanantenana ny amin'izao fiainana izao eo amin'ny toeranao mba hahatonga anao ho afaka ny hanana fanantenana ny amin'ny fiainana ho avy. Taiza ho aiza io? Teo amin'ny hazo fijaliana. Matthieu 27:46. Eritreretony hoe Mesia izy, efa niteny meloa izy, ho faty fa hitsangana. Kinona ny hitarainy eo amin'ny hazo fijaliana raha fantatra fa hitsangana? Naka ny toeranao izy. Naka ny toeranao mpitarainy amin'ny andavanandro, tsy mitsimbona ny mandrakizay mba ahafahany mamototra anao anantena amin'ny mandrakizay. Hitanareo, misy zavatra ny aretan'i Jesosy fotra izao ianao. Eli lama sabaktany. Zany hoe Andriamanitro, nahoana dia mahafoy ahy ianao? Hatramin'izay Jesosy miantso an'Andriamanitra hoe raha eo, tampotampoka teo izy miteny Andriamanitro satria naka ny toerantsika izy. Nahoana nahafoy ahy ianao? Fa Andriamanitra te fa hafoy azy. Planina ho amin'ny Mesia vetivety eo amin'ny hazo fijaliana dia ho atsangana. Fa naka ny toeranao izy le isika mora manany amin'ny fahoriana-androany, manantena an'Andriamanitra ny amin'ny androany fotsiny. Dia niraisin'i Jesosy izay toeran'izay mba hahatonga anao hanan-karena hanantena ny amin'ny mandrakizay. Asio tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Asio tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Mitombona ny fanantenana androany raha maro toerana ny fanantenanao ny amin'ny mandrakizay. Tsy mety raha manantena be anao androany nefa tsy manantena amin'ny mandrakizay. Raha mandrakizay raha ntenainao zay androany raha mba hatenaina io e. Ain'Andriamanitra io, vitan'Andriamanitra io. Hitanareo amin'izay, tsy any amin'ilay fanantenana ilay sao hoe apetrao aloha ny mandrakizay dia afaka manantena an'Andriamanitra ianao isan'andro. Raha tsy niaritra Jesosy tsy nisy fanantenana ny amin'ny mandrakizay ho antsika. Kolosianina 27 dia manambara Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Kristy ao anatinareo. Izy tsy niteny hoe Kristy miaraka aminao, na hoe Kristy raisinao, fa Kristy ao anatinao. Tsy hoe Kristy topoinao, na hoe Kristy arahanao, na hoe Kristy henonao, tsy izay, fa Kristy ao anatinao. Misy communion zany. Rehefa tena hainao sy azonao tsara fa tena ao anatinao tokoa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahin'i Kristy, dia ataovy tamana ao anatinao izay milalany toetra anaty aloha. Zay ilay introduction tamin'ny voalohany teo, mba ahafahanao manantena ny voninahitra. Romanina 5:3-4 dia fantatsika fa ny fanantenana dia teraka avy amin'ny fahatsaram-panahy voazahatoetra. Raha fahatsaram-panahy zany manantena dia manantena kilondondonina eny ihany. Fa raha fahatsaram-panahy voasedra amin'ny manantena dia ozy izy ny fomba hitanenana azy hoe mitombona ny fanantenanao satria voasedra ny toetranao. Ohatrana maheno tsara tsika hoe ilaina zany le toetra masaka. Arakaraka mampamasaka an'le toetra na hainao sy ny fanantenanao ary tena renao mihitsy hoe tsy voaozongozona satria mifamatotra amin'ny fijoroanao. Misy taona ianao vao maraina to dia manota, tsy milamina ny zorony, miezaka ihany hoe lohany afa-tsara, ny anana fa renao any anaty hoe tsy aompe ianao satria vao maraina dia nanondrana. Verena eo amin'i Jesosy alohan'ny ivoahana an'ity varavarana ity, miombona sy mihavana aminy dia ataovy izay mampatsara fifandraisanao aminy, mampety ny fiadanam-po ao anatinao mba ahafahan'ny fanamasina miasa tsara ho anao sy eo amin'ny fiainanao.
toetra n'Andriamanitra voasedra ny mampitombona ny fanantenana. Tsara manantena fa azo antoka ny fisehoan'izay antenainao rehefa mamoaka toetra n'Andriamanitra voasedra ny fahoriana ianao. Anankiroa le mampana-karena. Le voalohany le ohatry ny tantarainy tao amin'ny testamenta taloha. Mampana-karena ianao na mpampiasanao na zay miasa ho anao. Le faharoa le nentin' Jesosy amin'izay. Mampana-karena ny hafa ianao ny amin'ny fisian'ny fanantenana momba mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy ampahafantarinao azy. Halleluja. Tena kaikinao ampahafantarin'ny olona hoe fa afaka manantena mandrakizay izy. Mampana-karena azy ianao hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Manasa antsika hitsangana ty hivavaka tsika. Sotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny teny, sotra ny amin'ny fotoana, sotra ny amin'ny présence anao, mitondra famelombelomana, manasitrana ny fo fananay, mikasika amin'ny fiainanay ny vatanay. Androany zay nampatsihivinao fa zay mangalatra, aoka izy tsy angalatra, tokony kely aina mba hiasa tsara amin'izay eo an-tanany ary mba hanome zay tsy manana. Fa nitoizinao androany fa tokony ho isan'ny olona marisika mampana-karena ny hafa izay. Tahaka an'ireo olona tao amin'ny testamenta taloha izay nampiasainao. Jakoba nampana-karena ny Labana mpampiasa azy. Josefa nampana-karena ny Potifara sy Farao, olona lehibe ny fe azy. Tahaka izany koa Solomona, nijory Solomona napana-karena ny vahoaka izay ny feheziny. Fa indrindra Jesosy, ny fahafahanay ho fantsona tsara, hizara sy hampafantatra ny olona ny fisian'ny fanantenana ny amin'ny mandrakizay avy amin'ny fiaretanao naka ny toerana eto amin'ny hazo fijaliana. Nijoro toanay ianao amin'ilay fanahim-pahoriana amin'ilay androany fotsiny, ho pirofo fa tena nomenao ilay zavatra nanananao mba toy ny mahantra teo amin'ny hazo fijaliana ianao, mba ho mpana-karena amin'ny fanantenana mandrakizay zay satria niaritra ho anay ianao. Amin'izay rehetra lehanay sy amin'izay olona mety mifanena aminay, ataovy misy fahavitriana any anatin'ny tsiraray avy hizara amin'ny fanantenana ny mandrakizay. Vavaka izay tompo eo amin'izay mety manahirana ny zanaka ao tsiraray avy. Nisa tokantrano sy isa-piankonana, tsarovy izy ireo eo amin'izay dingana hitahinao azy sy hikarakaranao azy. Aza vela hiala eto miaraka amin'ny vesatra sy ny salobona, na ny adi-tsaina sy ny fanahina ary salasana sy tahotra izy. Ataovy tena ny fanena tamin'ny fahafenoan'ny fahasoavanao izy androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety avy hatrany dia anao fanatitsika ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Ao niaritra Jesosy ho aso anao fananian Jesosy mihitsy naka ny toerantsika. Arak'ilay voalaza teo, tsy tokony hisy antony hampitaraina azy teo amin'ny hazo fijaliana, fata fa hitsangana izy ko. Ohatra, efa tenen'ny tompo ianao hoe tsisy vola ianao zao, fa vao mirava amin'io supérieur ianao maketsy amin'ny banky tsika. Dia hitaraina avy ianao, tompo tsisy vola aza. Fa fantatrao zavatra hitranga rehefa avy eo. Ohatr'izay mihitsy Jesosy, efa fanta fa tsy maintsy hitsangana izy, fa mbola nitaraina ihany izy teo amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny toeranao. Satria ny ankabeazan'ny olona mitaraina amin'izay manjoa azy eto ambonin'ny tany, fa tsy mahavita amin'ny saina an'ilay mandrakizay. Fa niaretan'i Jesosy mihitsy izay toetra sy fiainan'izay mba hahafahantsika manana ny fahatsapany mahita ny mandrakizay, mitsinjo ny mandrakizay, manomana ny mandrakizay. Tena akaikinao ataovy vaindondra raha mandrakizay hoe afaka mandeha io aso io hoe fa jereo foana ny mandrakizay hoe atreo amin'ny fijery mandrakizay hoe io asanao io. Ataovy misy olona manan-karena manodidina anao hoe amin'ny lalanao, amin'izay vitanao, fa tsy ho maty-antoko izany ianao ataovy tsara foana ny fo ataovy tsara foana ny toetra hoe. Amen. Amen. Sotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Amen. Tsangana ray sotsotra an'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona ny fatanterahany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampana-karena anareo ny alahelony. Amin'ny anaran'i Jesosy tononona fa manantena an'i Jesosy ianao, tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa amin'ny fiainana ho avy dia ny fiainana mandrakizay. Mandehana mamaky vaky an-terinandro ity miaraka amin'ny fahafenoan'ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka aminao sy ny famindrapon'Andriamanitra eo anilanao. Mety io zavatra ataonao io satria misaina amin'ny mandrakizay sy ny planin'Andriamanitra ianao. Raisy daholo ilay prinsipa ny zaren'Andriamanitra androany fa izay hapetrany eo aminao natao hiasa.
tsy natao angonina fa natao hiasa. Aoka Andriamanitra mpiasan'izay misy eo an-tananao ary aoka ianao faly ho ampiasain'Andriamanitra ny amin'izany miaraka amin'ny toetra manaika tsy mifikitra amin'ity tany ity, tsy mifikitra amin'ny zavatra ny tany. Ny anaran'i Jesosy mba ombiasa. Tain'Andriamanitra ny toem-panahinao. Tononona ny fijoroan'ny fiainam-panahinao, ny fiainam-bavaka ao. Ny fijoroanao mba ho ankasitran'Andriamanitra ny fitondran-tena amin'ny anaran'i Jesosy. Resinao io fakam-panahy io amin'ny anaran'i Jesosy. Tafavoaka anatin'io fahoriana io ny fahamasahan'ny toetranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo reo fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen dia amen. Azadino fotoanantsika amin'ny zoma